fa ao anatin'ireo firenena andalam-pandrosoana tsy hahatratra ny tanjona fahafito ny taonjato ny taonarivo fahatelo i Madagasikara. Isan'ny nivoatra moa izay tao anatin'ny tatitra izay nataon'ny Auteur Aid mangany fotsiny ihany koa ny teti-bola izay ambany dia ambany natokana ho an'ny fahadiovana sy ny fidiovana eto amintsika, eo ihany koa ny tsy fahatratraran'ny fandaharan'asa maninika ny Madagasikara. Ravakarandriamanala no mamitana ny voasary Mamy Rasamoy. Tsy ho isan'ny firenena hahatratra ny tanjona napetraka ny taonarivo fahatelo na ny OMD amin'ny tanjona fahafito i Madagasikara araka ny tatitra iraisam-pirenena momba ny dingany amin'ny fampazoana rano fisotro madio sy ny fampazoana foto-drafitrasa momba ny fidiovana sy ny fahadiovana. Raha faingo iray isan-jato monja ny tahan'ny fahazoana ny rano fisotro madio teo anelanelany ny taona 770 sy ny taona 10 lavitra be tsika satria amin'izao fotoana izao raha ohatra ka ny antontanisa navoaka ny Instat dia nametraka hoe eo amin'ny 770 malagasy manana rano fisotro madio. Ny tanjona napetratsika nefa dia 720 isan-jato mialohan'ny iavin'ny taona 2010 sy 2020, dikan'izay lavitra be tsika zany raha ny resaka rano fisotro madio no raisina. Raha raisitsika indray ny resaka fanadiovana na assainissement dia nametraka tsika tanjona ny amin'ny hoe mila manatratra hatrany amin'ny 2.5 isan-jato zany amin'ny resaka fahazoan'ny olona lavapiringa. Kanefa raha ohatra ka ny antontanisa navoaka ny Instat dia mametraka hoe 720 isan-jato malagasy mana lavapiringa dia ny 7 isan-jato ihany amin'ireo lavapiringa ireo no manara-penitra. Olana ho an'i Madagasikara moa ny akely ny tahany teti-bola tokana ho amin'ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana satria dia latsaka ny 3 isan-jato amin'ny teti-bola ankapobeny izany na dia manana ireo fandaharan'asa maro eo amin'izay fampazoana rano fisotro madio sy ny fahadiovana izay i Madagasikara. Sosokevitra aroso amin'izao ny ampiakarana ny teti-bola atokana amin'ny rano sy ny fidiovana, eo ihany koa ny tokony amolavolana fandaharan'asa mahenika amin'ny firenena manontolo indrindra fa ireo toerana lavitra indrina. Raha mpitsy moa no ampafantatra amin'ny fomba ofisialy ny tatitra iraisam-pirenena momba ny fanatrarana ny tanjon'ny OMD ny Auteur Aid ka tanjona vaovao apetraka manomboka izao ka hatramin'ny taona 2020 ny anana ny isa-tokantrano, ny isaky ny tobim-pahasalamana ary isaky ny sekoly rano fisotro madio sy foto-drafitrasa momba ny fidiovana sy ny fahadiovana. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompoko lasa toko vavy no mamarina ny fotoanantsika amin'ny takariva ity. Ny mahakasika ilay conclave ny fanohikevitra tontolo politika manodidina izay no isan'ny songadina dia fisaorana feno tolotra ho anao na haritra mijery ny fampalalamba voatra amin'ny farany. Metraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.